Tokony jereny fanjakana bebe kokoa ireo kominina sy ireo ben'ny tanàna mba hanafainganana ny fampandrosoana eny fotony ho ny filohan'ny AMVGM na Association des maires des grandes villes de Madagascar. Miainga avy any fotony mantsy ny fandrosoana satria ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana indrindra ny ben'ny tanàna no tena mahita ny eny fotony ho ihany ny fanazavany. Efa nampiakarina lehibe lavitra mihoatra ny tamin'ny taona lasa ny fanampiana ho an'ny ben'ny tanàna ho ny ministra Tinoka Roberto ary sambany no misy faritra mahazo fanampiana mitetina 2 miliara ariary tahak'izao ho ny fanazavany ihany. Nisy moa ny fionan'ireo ben'ny tanàna ny komina Ambonivohitra miisa 520 manerana ny nosy izay nanatanteraka fivoriana ary naharitra 3 andro tao Toliara. Retana Eve, Real TV Toliara. Misidra olana ny akamaroan'ireo ben'ny tanàna manerana ny nosy noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Tsy misy hoy izy ireo ny sekoly fianarana ho ben'ny tanàna nefa tsy nisy ihany koa ny fampiofanana an'ireo ben'ny tanàna voafidy vaovao ireo. Tokony afaka mampandroso ny tanàna misy azy ny ben'ny tanàna raha raisy ny fitondram-panjakana an-tanàna ny karamampiasa izay vesatra lehibe ho an'ny fitantanana ny tanàna iray ho ihany ny fanazavana. Tokony jereny fanjakana bebe kokoa ireo ben'ny tanàna mba hanafainganana ny fampandrosoana eny fotony ho ny filohan'ny AMVGM. Tsorneto fa mangataka izahay fa io fampandrosoana zay tenenitsika io dia miainga aminay avy any fotony izay vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny fotony any région indrindra fa ny commune dia izahay zany ny pilian'io fampandrosoana io izahay ny tokony jerena bebe kokoa mba ahafahantsika raha Diego mandroso Toliara, mandroso Mazenga, mandroso Nosibe, mandroso Fianarantsoa, Madagasikara angeny mandroso. Dia izay tokony mba hita fa izay zany ny andrasanay amin'ny fitondram-panjakana mba hanampy bebe kokoa fa maro ny tenenin'ny monsieur le ministre teo izay afatra avy amin'ny fitondram-panjakana mba tokony alefa aingakaingana le izy. Nambara ny ben'ny tanàna ny Toliara fa ny fivondronan'ireo ben'ny tanàna ihany no ahafahana mampandroso ny firenena. Raha tsy mivondrona ny ben'ny tanàna rehetra dia lasa miasa rery ny filoham-pirenena. Dia nanapa-kevitsy ny association du maire grande ville eto Madagasikara fa ndaotsika hivondrona hiaraky hampandroso ny kominy tsirairay anome tokony ben'ny tanàna rehetra manerana ny Madagasikara fa tsy maintsy mandroso ity Madagasikara tsy andaotsika hiaraky hanao ny tsara hampandroso ny Madagasikara. Nambara ministra Tinoka Roberto fa vonona tanteraka ny fitondram-panjakana noana n'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana amin'ny fampiakarana ny fanampiana arabola na subvention ka hiopana bebe kokoa amin'ny lafiny ara-tsosialy izany amin'ny taona ho avy. Efa nampiakarina mihoatra ny tamin'ny taondasa mantsy io fanampiana io ho ny ministra Tinoka Roberto. Zava-dehibe ty fionana androany ty satria fatatsika fa ny fitondram-panjakana tariny filohan'ny Rajoelina dia manome landra indrindra ny fampandrosoana avy aty ivotony. Sambany tamin'ny tantaran'i Madagasikara no misy faritra izay ataoko hoe CTD ihany koa mahazo an'izany 2 milliards d'ariary de subvention isan-taona zany. Subvention ny commune nampiakarina lehibe lavitra mihoatra ny tamin'ny taona lasa mba hitenenana amintsika fa ny fitondram-panjakana dia vonona tanteraka ary conscient hoe aty amin'ny fototra no iangan'ny fampandrosoana maharitra ary malaky ho an'ny vahoaka malagasy. Toliara no nandray ny fivoriany fikambanany ben'ny tanàna AMVGM sy ny teknisianina avy amin'ny komina tamin'ity andiany faharoa ity. Nisy moa ny fionan'ireo ben'ny tanàna ny komina Ambonivohitra miisa 520 manerana ny nosy izay nanatanteraka fivoriana ka haharitra 3 andro.